Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Raha isika dia ny azo fijalian'i Kristy tompontsika no aoka irereantsika. Ao aminy no misy ny famonjena, ny fiainana sy ny fitsanganako velogno. Izy no namonjy antsika sy nanafaka antsika. Isoragna atranatranatsika zay mankafy ary magnaraka anety onjapeo mamitsika ity. Arabegna atsika tratran'ity fety magnetriketrike ankalazan'ny eglizy ny nanandratagna ny azo fijalian'i Jesosy Kristy tompo. Zay azo fijaliana araka ny volagnin'ny Masindapoly azy no tokony ireareantsika fa hono amin'ny alalan'io azo fijaliana io no azahoantsika ny famonjena. Ndao ary orinantsika ireteon'Andriamanitra telo arosin'ny eglizy ho antsika amin'ity fankalazagna lehibe ty arahiny toriteny sy fampianaragna avy amin'ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson. Boky fanisana. Tamin'izany andro izany dia nanomboka ho tofoko ny lalana sy ny asa ny vahoaka ka ny teny nanometsina n'Andriamanitra sy Moïse nanao hoe: nahoana no dia nentinao niakatra avy tany Egypta izahay ho faty aty anefitra? Ny mofo tsy misy, ny rano tsy misy, ny fanahinay efa monomonainy itony hanina tsinitsinina itony. Ary Andriamanitra tam'izay nandefa bibilava mahamay hamely ny vahoaka. Nokaikerin'ireny ny vahoaka ary nahafatesana betsaka ny olona tamin'ny Israely. Nankeo amin'ny Moïse ny vahoaka ka nanao hoe: efa nanota izahay fa ny teny nanometsiny an'Andriamanitra sy ianao. Mivavaha amin'Andriamanitra mba ho esoriny lavitra anay ireo bibilava ireo. Dia nivavaka ho an'ny vahoaka i Moïse, ka hoy Andriamanitra tamin'i Moïse: manaova ianao bibilava mahamay ka apetraho amin'ny tsato-kazo, fa ho velonaina izay rehetra voakaikitra ka mijery izany. Dia nanao bibilava varahana i Moïse ka napetrany teo amin'ny tsato-kazo anankiray. Ary raha nisy voakaikitry ny bibilava dia nijery ny bibilava varahana izy dia velona. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Taratasin'ny masindapolo apôstôly ho an'ny kristianina tany Filipa. I Kristy Jesoa na dia tao amin'ny fomban'Andriamanitra aza dia tsy nihevitry ny fitoviany saranga amin'Andriamanitra ho zavatra nobaboiny tamin'izy naka ny fomban'ny mpanompo ka tonga mitovy amin'ny olombelogno sy hita olombelogno tamin'ny fisehoany rehetra ary nilatsa-tegna ho ambany nanolo-tegna anaiky atramin'ny fahafatesagna dia fahafatesagna tamin'ny azo fijaliagna. Ho valin'izany kosa dia nasandratr'Andriamanitra izy sy nomeny agnarana mihoatra ny agnarana rehetra mba handohaliky amin'ny agnaran'i Jesoa avokoa ny loaliky rehetra na ny anan-danitra na ny etan-tany na ny anambany ary mba hagneky avokoa ny lela rehetra fa i Jesosy Kristy dia tompo efa niditra amin'ny voninahitr'Andriamanitra ray. Izany ary ny tenin'ny tompo isoragna ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia.
Mombantsika mianakavana ny tompo ho tanteraka tokoana izany. Evanjely masina soratiny masindajoany voninahitra ny hoanao ry tompo. Tamin'izany andro izany i Jesosy niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe tsy nisy niakatra tany an-danitra afa-tsy izay nidina avy tany an-danitra ihany, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Tahaka ny nanandratany Moizy ny biby lava tany an'efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona koa, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy nagniraka ny zanany tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala ao anatin'ny la retraite fandinina masina ireo pretra sika ankehitriny, na ny pretra avy amin'ny dioseziny ambanja na ny pretra eto anivon'ny diosezisika amin'izao fanjava saserdotaly izao. Omaly izy ireo no nanomboka nanatanteraka an'izany fiobiana masina izany. Hitasika ary fa sy hoe zava-baovao zany fiobiana, zany confinement zany, fa fanao ny eglizy hatramin'ny voalohany, ary zay no nataon'ireo mpianatra tao amin'ny senakla niaraka tamin'ny masiny Maria sy niaraka tamin'ireo vehivavy masina nivavaka mba hidina ny fanahy masina, lay fanahy mpanavao, lay fanahy mpankaheri, lay fanahy maniraka, ary lay fanahy mitondra aim-baovao ahafana miatrika ny izay maha iraka i Kristy izay, maha EEV eo anivony fiarahamonina, eo anivony fiainana andavanandro. Ka izay indrindra raha ny omaly alahady fa 4 mandavataona dia tadiditsika fa izay mamela no avela. Zay ny foto-kevitra tamin'ny omaly, ary dia no alalinsika teo, ary tanteraka io foto-kevitra io amin'ny fibanjinana an'ny azo fizaliana. Izay tokoa ry kristianina havana, izao 14 septambra izao ny fankalazana ny fanandratana ny azo fizaliana. Zay azo lazaina fa natokany eglizy, na dia isa teteka zay sika no manao ny famantarana ny azo fizaliana, fa kean'ny eglizy ho sapasika fa mila mibanjina lalindalina koa ny azo fizaliana sika, ary izay no mahatonga ny fety fankalazana ny fanandratana ny azo fizaliana, satria io ny loharano sy fototra ny famonjenana sika. Asaina ary sika ny an'ity araky ny afatra ao amin'ny evanjely, araky izay voalaza izay, hibanjina bebe koa ny LAKROA, zay loharano famonjena sika. Lazainy Jesosy ao amin'ny evanjely fa tahaka ny nanandratana ny Moizy ny biby lava tany an'efitra, no sy maintsy anandratana ihany koa ny zanak'olona, ka ao amin'ny loharan'ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino azy. Ka izay indrindra ny afatra tiany eglizy ho sapasika ampinoana no ankalazasika n'izao fanandratana ny azo fizaliana izao. Ny finoana no mahavovonjy, ary izay ny dikany hoe ny fanandratana ny biby lava tany an'efitra, izay nijery an'io fanandratana io, zay fa araky ny voalaza teo famantarana ny azo fizalian'i Kristy dia voavonjy. Ka ny finoansika tokoa no ahavovonjy asika, ary izao zavatra iaina sika izao dia nampy asika bebe kokoa
ny anjara toeran'ny finoana. Ny finoana no asapahasika, fa ny LAKROA no anovozasika ny tena fiainana. Ao amin'ny LAKROA no hipoira ny aina mamelona sika, ary ny LAKROA no mandresy ny rasy, ary zay no ambarany ny azo fizaliana. Ka isaky ny manao famantarany azo fizaliana isika dia aoka ho sapasika fa ampinoana nanaovasika izany, ka izay famantarana izay no mampiditra sika ao anatin'ny famonjena nentin'ny Kristy amin'ny alalan'ny nanoloran'ny tenany teo amin'ny azo fizaliana. Ka sy hoe famantarana fosiny ho ansika zany no ataosika, fa tiany eglizy ho sapasika manokana amin'izao 14 septambra ibanjinansika sy andiniansika ary andalinansika manokana ny LAKROA izao ho ahafantarasika ny tena anjara toerany izany famantara-pamonjena zany ho ansika, araky lazaisika ny finoana no ahafahasika mahatakatra izany rehetra izany. Aoka ry kristianina ava-malala ho sarosika sara arak'izay voalaza zay, fa ny finoana no anovozasika ny tena famonjena, sy hoe sanatria manompo sampy sika raha manao ny famantarana ny azo fizaliana, manambara ny fiombonantsika tanteraka amin'ny Kristy ray nanolotra ny ainy, ary raha mampandroso ny LAKROA araky ny averimberitsika matetika, fa indrindra amin'izao ady amin'ny korontana virus izao sika, de sy hoe manompo sampy fa miombona amin'ny famonjena nentin'ny Kristy. Ka izay famonjena nentin'ny Kristy izay no azahosika ny fandresena an'izao korontana virus izao, ary sy vitan'izay ihany fa raha mibanjina aritsika ary mibanjina ampinoana ka miombona tokoa amin'ny Kristy, dia ny fahoriana mafy de mafy etrehan'ny Kristy de etresika ihany koa. Izay tokoa ry kristianina ava-malala, sy azo sainsaina misy ny hoe hifikitra amin'ny LAKROA isika raha sy ao zay finoana izay, satria i Kristy dia nanaiky ho farahidiny indrindra mba hanafaka sika amin'ny fahotana. Izy zay sy nanota dia nanaiky ho fahotana mba hanafaka sika amin'ny fahotana, ary tamin'ny alalan'ny azo fizaliana nanatanterana an'izay, tamin'ny alalan'ny fahafoizan'ny tanteraka, ary izay no fampianarana lehibe voalohany azo sika asongadina, zany hoe raha mibanjina ny LAKROA isika dia mazava ho azy ho tafitoina, satria sy araky ny lojikan'izao tontolo izao, fa raha amin'ny finoana kosa nefa, zany hoe araky ny fahendren'Andriamanitra, de mitondra famonjena ho ansika izany. Ka eo indrindra ry kristianina havana, sy maintsy misy zany safidy ataosika anaraka ny lojikan'izao tontolo izao ve isika, de dikan'izay ho tafitoina, satria sy mifanaraka amin'ny fampianarana zay ambaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny herisetra sy ny sisa. Fa raha ny fahendren'Andriamanitra dia mibaribary fa toy ny resy i Jesoa raha banjinina, kanefa sy faharesena, satria maneho ny tena fitiavana, maneho ny fahafoizana, ary io no ambarany masindapoly amin'ny vakiteny faharoa, zay lazainy hoe izy zay manana ny toetra mahandriamanitra azy dia nataony sinosinona nanaiky ho farahidiny izy mba anambarany ny tena fitiavana, ary Andriamanitra nanandratra azy. Ka izay koa ny lalana ho ansika, fa indrindra amin'izao fetresika ity korontana virus ity, zany hoe na dia tady andresy aza ny lojikan'izao tontolo izao korontana zany, dia misangana eo anivon'izay korontana izay ny azo fizalian'ny Kristy, ka hanapotika an'io korontana io, ary dia andamina
ary rehefa milamina ny zavadrehetra dia iroso amin'ny fiainam-baovao ao amin'ny Kristy isika, ary zay ny vokatry ny famonjena nentin'ny azo fizalian'ny Kristy. Ka izay indrindra ry kristianina havana, ny katona ho isika ny eglizy, fa ny fosika sy ny katona, ny fianakaviana kely sy ny katona, ka matoa afaka ny vavaka, afaka nankalaza sika, de satria teo anivo ny fiainansika ny LAKROA, ary napetraka sika teo anivo ihany koa ny Baiboly, ary Masin'ny Maria sy ny saraka tamintsika. Zay ny maha eglizy kely isika, ny eglizy trano azo katona ho isika, fa ny eglizy kely tempolin'Andriamanitra fandrindra ny fosika dia afaka mankalaza n'Andriamanitra, ary ny LAKROA no mampibaribary an'izay. Misaotra n'Andriamanitra ary sika fa efa manomboka ho resy io korontana virus io amin'izao, ka efa mizotra tsikelikely amin'ny lamina apetraka Andriamanitra isika, ka toizasika ary ataosika mafimafy kokoa ny maha eglizy kely ny fianakaviana, ka izay indrindra no aoka araky ny efa nilazaisika matetika ny fianakaviana mba andray anangana ampanahy ho sika pretra fa indrindra amin'izao fotoana ny laretirety izao, ka ho tanteraka ny vavaka ho an'ny fiantson'Andriamanitra mba pretra masina sy maro no hoetonivon'ny diosezisika, fa indrindra moa isika miomana n'izao fanamasinana izao, ararotsika ary izao fotoana izao iombonasika tanteraka amin'ny maha EOV misionerasika, ka iaraka ivavaka, iaraka nonitra tonom-bavaka, miaraka amin'ny Masin'ny Maria sika, mba hidina ny fanahy masina, ka ny fanahy masina andoro ny rasy rehetra ao amintsika ao, ka ampirehitra kosa nefa ny fitiavana sy ny fikatsahana mandrakariva ny fahamasinana. Ka aokary izao fotoana zao tokoa no anaovasika dingana vaovao, sy hoe iavao fosiny sika, fa tena andray ny lesona tamin'ireo korontana virus rehetrarehetra, ka mba iroso bebe kokoa amin'ny pastoraly maha EOV misionerasika, ka ho tena vita batemy tokoa isika, ka zary tabernakla eo amin'ny mpiarabelona amintsika. Ry kristianina havana, ny famansina ny fahotana ho isika tamin'ny azo fizaliana no lalam-pamonjena ambarany io fanandratana ny azo fizaliana io, ka okary isika ho tena convaincu tokoa, ho fola-kevitra fa sy maintsy mandalo amin'izay azo fizaliana izay, raha tisika nisy ny fahateram-baovao, raha tisika ho pentekoty vaovao izao iainasika izao, ka ahatonga sika tokoa EOV missionnaire. Aokary anana an'izay conviction zay sika fa sy maintsy mifikitra amin'ny Kristy, sy maintsy mifansika amin'ny Kristy mba ho potika ny korontana rehetrarehetra eo amin'ny fiainasika, zany hoe ny korontana vokatry n'izao arety mandoza zao, de sy inona fa ireo korontana eo anivon'ny tontolo iainana, fantatra sika fa miapotika ary de tena korontana lehibe misy ny ateraky ny ity fanapotehana ny tontolo iainana ity, ka oka mba tena iova tokoa isika manomboka amin'izao, mba sy korontana virus isony fa lamina vaovao apetraky ny dioseze maintso no entsika manavao ny fifandraisasika amin'ny tontolo iainana, ka amin'izay koa mba iavao koa ny fifandraisasika samitsika, ka ho tontolo mpiainana mampivelatra ny maha olona manontolo sy ny olona rehetra no apetrasika, ka amin'izay de mba ho afaka ankalaza ny fitiavan'Andriamanitra isika ao anatin'ny fifandraisana tontolo-pinoana vaovao ary entanin'izay pentekoty vaovao izay. Raha mankalaza izany ary sika ry kristianina havana, dia oka ho sapasika fa avy amin'ny fitiavan'Andriamanitra io ambaran'ny azo fizaliana io, ka araky ny voalazan'i Jesoa ao amin'ny evanjely
kian'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny zanan'ilay tokana ka izay mino azy dia sy ho very fa hazo ny fiainana mandrakizay. Ry kristianina hava malala, ny finoana zany no aza ho sika ny tena famonjena ka ahatonga sika ho tena vavolombelona tokoa, ho EOV, Eglizy olona velona missionnaire eo amin'ny fiainansika. Ka izay no antenaisika ho vokatry n'izao afanjava sy la retrety ataon'ny pretra izao, ka hiditra amina pastoraly vaovao isika, pastoraly izay aneho isika tokoa an'izay EOV isika izay. Zavatra fahatelo zay sara asongadina ihany koa raha mibanjina ny azo fizaliana isika dia Andriamanitra sy misara sika, ny tadiaviny dia ny fiainansika ho sara ka miankina amintsika sirairay zany ny fahasaran'ny fiainansika. Raha mahay mandray any Kristy sika dia miova ny fiainansika, zany hoe raha mifanozo marina amin'ny azo fizalian'ny Kristy sika sy vitany hoe mibazina fotsiny fa tafiditra tanteraka amin'izay lalam-pamonjena entin'ny Kristy izay dia miova ny fiainansika ary afaka mampiova ny hafa isika satria manana fo vaovao isika. Lay fo banjintsika rehefa mibanjina ny LAKROA sika ka io fo io no miavian'ny nireo sakramenta, ny avian'ny Eglizy, ka noho izany anahaka ny fony Jesosy bebe koa anetsika ka amin'izay lay vavaka ataosika isaky ny fanokana tena amin'ny fomason'i Jesosy dia ho tanteraka tokoa. Ka araky ny averimberitsika matetika ary eto no amaranantsika ny fampianarana sy mitovy tamin'ny talohany coronavirus zany no fiainansika ny maha Eglizy asika, fa no ny asany fanahy masina dia manatena isika fa mba ho Pentecote vaovao ka amin'izay tena EOV missionnaire tokoa isika. Vita batemy iraina ho tabernakla eo anivon'ny mpiarahamonina ka sy fankalazana fosiny zany no ataosika izao fa no ny asany fanahy masina dia zary fiainana ho ansika ny azo fizaliana. Ka ny azo fizaliana zany no eo anivon'ny fiainansika sy ivon'ny fiainansika ka amin'izay tena igoga ny famonjena isika ary dia lay ezaka ataosika amin'ny famonona ny tsazoa saota dia ho tanteraka tokoa. Ka ny sazoa voalohany vavaka ho fenotsika vavaka ny fiainansika manomboka amin'izao ary dia andalina ny finoansika sika ka amin'izay ho tena vavolombelona tokoa. Andray atanana isika mba sy consommateur fosiny fa tena acteur tokoa isika manomboka amin'izao entaniny fanahy masina ary manompo isika amin'ny alalan'ireo voamieran'asa sy ny voamiera sosialy ary azoto ivory tokoa isika ary dia andeha tsara ny serasera mba hahafahasika mampivelatra tokoa ny maha Eglizy maha EOV isika ary dia ho tanteraka soamantsara ny fankalazana ao anatin'ny liturgie zay efa mirindra sy milamina araky ny fampianaran'ny Eglizy. Ry kristianina havana, amin'izao tao pikatrona vaovao zao tokoa ary dia aoka isika hifikitra bebe koa amin'ny Kristy mba hamokatra tsara ary hamokatra be ao anatin'ny hafaliana sy ny fiadanana araky ny fampianaran'ny evanjely teo. Ny LAKROA no entisika mampizoro fiarahamonina vaovao ka LAKROA manambara fihavanana amin'Andriamanitra ary ny fihavanana samy olombelona. LAKROA manambara rariny sy ny hisiny, ny LAKROA manambara fahamarinana ka enganie ho EOV missionnaire tokoa isika mampanjaka ny rariny sy ny hisiny eo anivon'ny fiainana andavanandro. Ry Jesosy tozokonay io tonga teto anivonay tokoa ianao, nanolotra ny ainao tamin'ny azo fizaliana zay loharanom-pamonjenao anay sy miafina aminao ny fiainanay tsirairay avy fa indrindra ao anatin'izao korontana virus izao manatena nefa izahay fa ho tafavoaka no ny asan'ny fanahy masina
ka engane izahay ifikitra aminao bebe kokoa azahoanay ny tena famonjena. Ry Jesosy ampio ary zahay sy saraka aminao fa ifikitra aminao mba ho rantsana mamokatra tokoa, ho dioviny fanahy masina ny fiainanay ka mba ho fiainana vaovao ary pastoraly vaovao hitondra amin'ny fivelarana manontolo sy ny olon-drehetra eo ny kazary o Kristy mpiarabelona amin'ny olona izahay EEV eo anivony ireo EEV missionnaire ka anorina ETA araky ny sitrak'Andriamanitra. Ry Maria reniny apôstôly mpanjaka vavy mipretra ankininay aminao tokoa ary izao fanjava sacerdotaly izao ao anatin'ny la retraite ny pretra ka ankininay aminao izy ireo engany eo senakla tokoa izao fotoana iobiny izao confinement izao hosolovin'ny fanahy masina ny izy ireo ka avoziny fanahy masina tokoa ka hazo aim-baovao ho vonina mandrakariva anompony vahoaka an'Andriamanitra ho masina ka hanamasina ny vahoaka. Masiny Maria reninay io aza mandao anay mivavao anay. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho atsika sandrivaky. Tsy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray. Olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul.